Eny ary miarabantsika mpanaraka ny pejy raha ny marina dia tokony tamin'ny alalan'le plateforme StreamYard tsika no anao an'ilay fandarana carte sur table zao alina zao, fa misy olana teknika ny vahintsika tsy mety tafiditra izy ao anatin'ilay plateforme StreamYard, tsy fantatra ny antony, dia andramantsika ho atao directa eto amin'ny pejy. Ka ialana tsiny aminareo aloha fa anao andrana kely zahay dia rehefa tafiditra moa izy dia miaingatsika averina toy ny mahazatra dia amin'ny plateforme StreamYard zay no manao fandarana carte sur table, fa androany dia noho ny olana teknika mahazo ny vahiny tsy tafiditra izy amin'ilay plateforme ya dia eo no andramantsika raha ohatra ka miditra izy, tafiditra izy. Ny compte Mostan. Miala tsiny mbola vao anatin'ny andrana antsika dia mampiditra azy fa vetivety aloha Iangaviana i Mostan sy ny vahintsika mba hiditra ao anaty live dia rehefa tafiditra ao anaty live nareo mirahalazy zay vao azoko invitena, zay no anaovantsika azy. Raha tafiditra ao anaty live Mostan sy ny vahintsika Monsieur Bitanarivo, mialana tsiny amintsika mpanaraka ny pejy fa misy an'ity couac teknika ty moa naso kely efa tafiditra ve Mostan ao amin'ny manaraka live ao amin'ny pejy RGL. Tonga dia manaraka an'ilay live hoe ay efa eo Mostan asoloa ay zary nety tsy hitako ny Mostan ato zany. Sy efa manao demande midira hoe Mostan manaova demande Mostan tsy ato tsy hitako. Mandroata ao anatin'ilay live hoe Mostan dia tonga dia eo no ajotenanao dia ohatray koa i Monsieur Bitanarivo. Ialana tsy indrindra ry havana fa tsy mora manao zavatra moa, ny zavatra tsy mora, tsy nety ilay plateforme fampiasanay andavanandro. Mety moa zany fa manana olana ny vahintsika tsy mety tafiditra ao anatin'ilay izy. Mostan milaza hoe fa manaraka nefa tsy tazako. Manao ve commentaire Mostan sy Monsieur Bitana ao anatin'ilay live, mandroata hoe nareo anatin'ilay live dia amin'izay nareo tazako dia ajouteko miaraka amin'izay.
Azafady indrindra. Anao zany invité anazy. Invité. Raha tsy misy soratra invité a. Iny misy fa tsy tazako izy. Ty monsieur invité lafa tafiditra. Taperie en recherche. Taperie en recherche. Atao accepter invité. Accepte monsieur invité an'anazy. Zay, raha tafiditra monsieur Mostanina sisa. Ery akaiky ilay commentaire ery ohatra misy alizy raha hitany monsieur Mostanina fa iny nikitikitiako teo. Ka mahagaga tsy tazako izy. Tazako izy io fa kamisaina tsy miteka misy izy. Izy ny tsara manao an'le fidirana vao ohatran'izay no nataoko teo. Tsy misy invitation hono ny azy. Tsy haiko hoe mihina mahatonga an'izany. Tokony a. Ery am'le fanaovana commentaire io dia côté gauche moa zany sa droite misy kely hoe misy ohatran'ny zavatra kely klikena zay. Fa izy no tokony manao azy raha le nataoko teo. Le compte-ny Mostanina ty le normalement tokony hitantara eto hoe invitation efa tazako le compte fa tsisy hoe invitation any aminazy. Pourquoi? Nefa ny anaty eo nisy. Sa hoe tsy mahazaka olona telo ty? Nefa tokony hazaka ka. Mpatanizy ve? Tokony sary caméra zay misy ny tsy mampety ty compte-ny Mostanina ty a. Raha vao tsisy an'le caméra ohatran'ny monsieur invitany io zao a misy sarina caméra dia azo ampidirina. Fa raha vao tsisy an'le caméra dia tsy tafiditra. Zay ny fahazoako an'le izy. Tsindrio amin'ny sarin'olona gauche dia tsindrio fa tafiditra. Efa manao azy fa tsy ao izy, tsy mipoitra izy. Tsy hita mihitsy izy. Atondraisany na Mostanina indray tsy nety sary iny. Raha zany. Nataontsika an'ity. Sa ve, bon, mba tsy hataraiky atsika, allo Mostanina miditra amin'ilay plateforme tao dia filmeko rehefa miteny. Zay? Sy hitanareo mampety azy tsy maninona ka, tsy maninona fa manaraka fotsiny moa zany arak'izay fantany mipetraka eo dia afaka valiko foana ihany. Dafa aloha zay no manaraka. Ka Mostanina tsy tafiditra mihitsy. Eo no olana. Dafa aloha raha. Miala tsiny raha olona fa somary teknôlôjia moa tony ka manahirana. Ie mazaka foana io fa zany hoe izy no tsy tafiditra. Sao dia misy tsy miteny hoe sao dia misy invite aloha sisa no mila miajouter anao efa ajouté. Efa ao ary izy fa tsy Mostanina re tsy afaka manao ajout. Solo andrataka izy.
Normalement rehefa tafiditra le olona, ay mbola mila manao configuration kely. Ok ary. Vetivety kely re olona. Eny ary na zany zany de fahafaly miarahaba antsika ny vahintsika zay tonga namaly ny anso amin'ity hariva ity. Isaorana azy be dia be ny fanakena ny fanasana zany amin'izao sabotsy alinalina izao na de betsaka aza ny andraikitra sy ny ao koa ny fiainana personnel individuel week-end ohatr'izao de fipetrapetrahana amin'ny fianakaviana vady aman-janaka fa dia nataonao zava-dehibe ity fotoanantsika androany ity ka mandrapahatafiditry ny namantsika ny Mostane de efa anomboka angamba antsika hanao ny présentation aloha de omenany monsieur tapaka lasa koa izy lasa indray aloha accepter, ajouter. Zay efa tafiditra indray anatsika. Ya, araka ny teniko teo ngamba ny namantsika mba afaka se présenter avy hatrany ve ianao amin'reto mpanaraka ny pejy reto amin'ity takariva ity mandra-pahatafiditry Mostane moa zany de efa mandeha moramora eo antsika. Afaka miditra ihany Mostane fa le any ampidirina am'le any izy midiro am'le lien hoe de ampifandimbiasinao aso tenenina izy. Ok. Tafiditra ve i Mostane? Tsy tafiditra izy fa ho ampidiriko am'le plateforme ay fa manao demande zany discussion izy fa tsy tafiditra. Mbola tsy tazako ianao. Lasa re Mostane. Raha viana hatrany voalohany ve mety ety? Efa reto fa nianazy no nanao configuration le téléphone le machine de zay mahatonga an'io. Aleo ngamba tonga de efa omeko anao ny fitenenana hanao présentation amin'ny mpanaraka ny pejy satria le olona koa moa nanjary lany ny megany dia mandeha miady an'eo ihany raha tafiditra moa izy tsara sanatrika sy tafiditra dia tafiditra izy de aty amin'ny plateforme no ampidirantsika azy. Eny a Pasteur, misaotra betsaka anareo lahy moa nanao ity fanasana ity makasitraka indrindra ry Samiota in'Andriamanitra mandrakarivotsika zany ao anatin'izao toedrarà azo lazaina mivaivay sy ao anatin'ilay atao koa hoe politika fanavoazana. Efa napetraka ao moa iny ny lohateny zay iodikodina ny adihevitra zay ataontsika eto fa ny teniko voalohany de miarahaba izay rehetra manaraka izao fandaharana izao miarahaba alinalina zao moa no fotoana fahana zany de ny teny moa zany eto
afaka mamaly hitako miandalana eo reo komantera ihany moa de afaka mamaly zany arak'izay afaka ovaliko sy afaka olazaiko eo ihany koa nyfantaniana zay apetraky nareo lahy de afaka mamaly an'izay ny tenako mahita komantera ty moa eto miteny hoe aza dino miteny merameritsetosika amin'ny présentation za moa zokony zokony lakony sasanangy samy manana azy sakamalao sy avozo le asa iandraiketana izy be ny tanàna Mieritsetosika ny tenako moko tsara président ny syndicat des magistrats de Madagascar saotra tompoko. Ya, zay indrindra moa satria teto ny rahalanao en tant que ben'ny tanàna izy miavaka tsara apetraka amintsika mpanaraka ny fandarana fa tsy misy idiran'ny resaka mahampirahalahanareo mihitsy satria amin'ny andraikitra no antony nanasana anareo ao anatin'izika misaotranao manokana ny amin'izay zavatra zay. Fanontaniana angamba tonga de potserina voamaso miaraky ny fitenina zay hoe ao anatin'ny fotoana ny atao hoe fanavaozana tsika zao ahoana ny ao anatin'izany fanavaozana zany ny zavatra tena andrandray ny olona voalohany indrindra dia ny lafiny ara-pitsarana ary amin'izao fotoana izao dia mahavay be ny tontolon'ny fitsarana io ho anareo manokana zay voakasika zany tena akaiky be ka ahoana ny fahitanao ny toe-draharaha amin'izao fotoana izao hoe hatramin'izay zany ny fitsarana teo ihany fa amin'izao zany izy lasa ohatrany tena ohatrany hoe lasa tanana visy havanana zany zao ny fitsarana sy ny fitondrana ny fijerinay azy ivelan'ny monde judiciaire ahoana nefa n'izay zavatra hoe fahitanao azy hoe tsy misy danger ihany ve ho amin'ny asanareo zay zavatra zay sa opportunité io ahafahanareo tena mieritreritra tokoa ny fanavaozana ny tontolon'ny fitsarana satria hoe fanavaozana moa zao no malaza amin'ny lafiny rehetrarehetra na fanjakana io na fiarahamonina na toe-tsaina io maika moa ny fitsarana. Zay zany no fanontaniana voalohany mba saika apetraka aminao to. Ie, nisy moa ny tolona teto amin'ny firenena zany nanomboka tamin'iny 25 septembre 2025 iny ary ny alohan'izany zavatra izany moa zany tamin'izany fotoana de tsy lavina ary ny tenako manokana mahafilohan'ny syndicat de tsy mandany zany velively rehefa misy fotoana ny tena moa manazava hevitra sahalan'izao tsy afaka hiteny mihitsy ahako ny za manokana eny na ny SMM sy miboropika manaro hoe madio sy tsy misy kolokolo fitsarana ary betsaka ny fimenomenoana ny vahoaka zay manandrara eny amin'ny fitsarana indrindrandrindra ihany koa moa eo amin'ny resaka tambazotra tserasera sy ny sisa be da be ny parametra antony sy ao ambadiky izany zavatra izany fa raha nandeha ny tolona araky ny teniko teo am-boalohany de anisan'ny fitakiana ny etaeta amin'ny vahoaka na manandrara na tsy manandrara ao amin'ny fitsarana ny asiana ny hoe fanovana fanavaozana ny système judiciaire malagasy de mety mbola ato anatiny ny adevitra zay ho ataontsika eto le izy be da be ny parametra mahatonga ny olona memenona amin'ny resaka hoe fisiana kolokolo ka opportunité anankiray ny tolona zay nisy teto amin'ny tany sy ny fanjakana ahafahana miroso amin'izay hoe fanavaozana ny fomba fiasa sy ny ataoko teny banky tokana hoe ny fanavaozana ny fitsarana zany eto Madagasikara hoe fotoana fanararoatra zany zao hoe inona lay zavatra lesoka sy zavatra rehetra tsy mety ary afaka tokony ahity sy avaozina fa tao anatin'ny efa-bolana aloha ialako-tsiny de ny ety am-piandohana fa mbola tsisy zavatra afaka tsapaitanana raha ny fomba fijery ny syndicat manokana eo anivon'ny tontolon'ny ministera ny fitsarana. Zay angamba aloha no valiteny omeko voalohany afaka mitohy mametraka fanontaniana
Za koa moa eto miezaka ihany mijery an'ireo zay commentaire zay ataon'ny mpanaraka. Mahatonga mametraka zay fanontaniana zay mantsy amin'izao fotoana zao ny zavatra re ombeny ahely sy lazain'ny olona moa zany tsy ahely fa lazain'ny mpiaramonina amin'ireny situation politika amin'izao fotoana zao reny dia somary gagagaga ihany safady izahay mpitazana ohatra ny amin'ny fisian'ireny hoe perquisition hoe fahefana viaiza no manatanteraka any zay manokana zao de ataoko mahitsy be ny teniko eto hoe ohatrany tonga de ny ministry ny fitsarana no mamoaka ny baikon'ny perquisition fa raha ny procédure ave ohatra tsy tokony hisy tsy haiko hoe procureur ave sa ahoana azonao zavaina aminay vahoaka ave ny processus judiciaire ny amin'io zavatra io fa zavatra nanaitra manokana de tonga de avy hatrany de tonga dia ny ministry ny fitsarana no mamoaka ny lamina rehetra hoe tsy meloka izy tsy efa misy fitsabahan'ny exécutif ave ao anatin'ny asan'ny judiciaire na de ataontsika hoe ao anatin'le corps-nareo koa ary izy de eo zany no mahavery anay hoe lasa mifampiditra ave zany ny exécutif sy ny judiciaire amin'izao fotoana zao no le hoe zay ve le fanavaozana sa ahoana eo zany no fanontaniana voalohany sady ampitaina aminao namana. Miresaka lay perquisition zany anareo manontany mikasika an'izay io moa resaka hoe processus hoe ahoana ny procédure na perquisition amina mety hoe fisina infraction anankiray. Normalement nisy ny fivoriana izay nirahana tamin'ny ramatoa ministra moa fony herinandro izay natababolana atao aoriana ny nandraisan'ny asany. Ny ministra ny fitsarana amin'ny ankapobeny no atao hoe chef ministère public na lehibe amin'ny fampanaovana angamba manerana ny nosy amin'ny maha-ministra fitsarana anazy. Manana a double casquette ihany ny ministra fitsarana zany satria izy moa zany poste politika ny poste ny ministre de la justice fa rehefa lasa ministre ianao dia ianao no ao anatin'le atao an'le hoe principe de la subordination hiérarchique. Rehefa nandeha ny fifampiresahana tao amin'ny cour suprême izay tamin'ny fotoana ny onana mbola tsy nisy kosa aloha tao anatin'ny tantaran'ny fiainam-pitsarana hoe ministre fitsarana ny famelabelatra sy mifampiresaka tamin'ireo mpitsara tao amin'ny cour suprême tamin'izay fotoana izay ary ny subordination hiérarchique matetika moa zany dia misy ilay hoe baiko fa nampianarana anay aloha zany na de tsy ao anatin'ny ordre judiciaire raha moa zany misy ny tenako fa rehefa manao formation ENMGO dia misy le atao hoe tronc commun hoe misy principe général be da be iarahan'ny filière anankitelo mianatra moa zany de nangataka ary ny tenako mihitsy moa nandray fitenenana tamin'izay fotoana izay hoe raha misy mibaiko mba tsy hisino ny fanenjikenjehana an'ireo collègue magistrat après de tsara foana mba misy ny atao hoe trace écrite zany na hoe antsoratra izay tokony omeny ny ministre fitsarana ary ny fanekena izay resaka izay tsy hoe fanekena anaovana firaisana petsapetsaka akory na ho an'ny ministre zany na ho anay mpitsara tsy fa eo amin'ilay fiarovana n'ilay mpitsara amin'ny fanajana n'ilay principe de subordination hiérarchique. Mialatsiny amin'ny indraindray mety misy teny vahiny fa tsy voazavako amin'ny teny malagasy raha izay miresaka perquisition tsika to dia ampidiriko resaka politika le resaka satria tsika angamba mahatsikahatra hoe miaramila no mandeha manao an'ilay perquisition zavatra hitako tetỳ amin'ny tambazotra ny vaovao araka izay miely zay aloha no hita hoe misy miaramila amin'ny saritava zao. Amin'ny fait moa zany ny miaramila de tsy officier de police judiciaire fa ny gendarme sy police ary tsy ny gendarme sy police ray manontolo ihany koa no officier de police judiciaire fa ireny moa zany isa-taona na isaky ny ambolana arakaraky ny fomba fiasan'ny fitsarana de efa voatendry ireo atao hoe agent de police judiciaire zany amin'ny resaka déferment fanatanterahana nyreny atao hoe mandat de perquisition sy sisa reny ka tsika raha ny aina teto tamin'izany taona 2009 tonga aty amin'ny 2016
raha nandinika nareo tamin'ny fotoana nisy publication izay nataoko izay a, dia niteny mihitsy aho hoe mila ialana ilay pratique répétitive izay tsy mety eto amin'ny tany sy ny fanjakana, satria raha attribution apetraka amina autorité habilité à le faire zany hoe ireo izay manam-pahefana tokony hanatanteraka azy a, lasa misy fitsaingoana any anatin'le zavatra. Ianao moa teo i pastera ny teny hoe ny ministra mihitsy zao ny tenako aloha zany aloha tsy afaka ilaza ny fahamarinana ny zavatra noteneninao na ny mahadiso azy, satria na izaho tenako koa dia manontany tahaka ny anontanianao hoe misy tokoa ve ary le baiko izy ve no baiko an'ireny miaramila reny sy sisa manao an'izao, satria vaovao eto amin'ny tambazotra tserasera angamba no samy na raha tsika tsy fantako izay mety hoe source d'information azonareo moa akoatr'izay, fa ny anahy le fienitra fotsiny eo anivo ny resaka lalàna no tiako amafisina hoe tsy officier de police judiciaire velively ny miaramila. Voangana angambontsika teo nahita n'ilay nahazo ny premier ministre teo aloha Désiré moa Rajaonarivelo izy teo raha tsy diso asa Rakotoarjona, dia hoe miaramila misaritava sy ohatrohatr'izany ny angamba ny ministre ny fitsarana no mba angatahako hoe anamarina na andiso an'ilay fomba fijerin'ny mpanaraka ny tambazotra serasera sy ny mpanaraka ny raharaham-pirenena hoe nisy ve ny baiko izay nataony hoe andana atao perquisition ny arisy arifa. Normalement misy ny procureur général en cour suprême, misy ny procureur général en cour d'appel enina eto Madagasikara, misy ihany koa ny procureur amin'ireo tribunaux de première instance eto Madagasikara, dia manaraka ny antanatohatra ohatr'izay zany, tsy izay le atao hoe subordination hiérarchique resahako tary ambony ilay inty izy manaraka ny tanatohatry ny fahefana tahak'izay zany mainga any ministre, dia mety mandeha amin'ny procureur général en cour suprême, midina amin'ny procureur général en cour d'appel, any amin'ny procureur de la république amin'ny tribunal de première instance zany. Ohatr'izay no afaka amaliko an'ilay fanontaniana, fa tsindriko ty teniko ty hoe amin'ny maolo-pirenena dia tsindriko izy hoe tsy manana fahamarinana afaka hamalinanareo eto hoe tena i ministre Ramatoa Nisy Herinaivo no mibaiko teto sy mibaiko teroa, satria tsika zany rehefa miresaka dia mila atao hoe ty le source mazava n'ilay baiko. Io ihany koa mety hoe misy le procédure mandeha ivelany tontolo ny fitsarana mihitsy zany. Ok, sotranao nanazava zay procédure zay, tsara moa nanazavana zay, ka eo matsy no mahatonga anay mametraka fanontaniana ho anahy manokana sady misolo tena ny vahoaka hoe raha noroso amin'ny hoe fanavaozana isika dia anisany ho anahy manokana aloha zay moa ato anatin'le fikambanana hoe fanorenana miabo gardien de la révolution, dia nahita hoe ny olany Madagasikara hatramin'izay dia amin'ny tontolon'ny fitsarana zay politisé loatra, tena instrumentalisé nireo mpanao politika, antony hoe mpanao politika dia nitotondra voalohany indrindra. Ka ho anay manokana aloha tsy fantatro hoe afaka mandiso an'izay ianao na manamarina an'izay hoe zay matsikatra hoe tsy misy le indépendance de justice ao Madagasikara noho izay karazana tsindry avy amin'ny fahefana mpanatanteraka zay. Dia manontany anao zany en tant que président ny SMM anao hoe fijerinao manokana misy ve ny indépendance de justice amin'izao fotoana izao, ary raha tsy misy ahoana no tokony ho firafitry ny fitsarana eto Madagasikara mba hisian'izay indépendance de justice zay, satria misy ohatra zao namana nametraka fanontaniana zay ovakiko eto le izy lasokely aloha fa jonglé amin'ilay zavatra tokoa moa dia misambadida kely mialatsiny indrindra fa misy imprévu be dia be hoe fa maninona izy ny fitsarana ataon'ny fanjakana atao fitaovana politika foana fa ary de voatery lasa voafehatra aminareo amin'ny SMM, tsy mba misy izy mijorona iray zao izy ka misy hoe rafim-pitsarana dia ny filohan'ny CSM na ny
filohan'ny CSM ny zasy hoe fomba famaliny hanoratra azy sao de dedekona aizao koa misy hoe rafi-pitsarana dia ny filohan'ny CSM dia avy amin'ny filohan'ny repoblika ny président de la république no manana quota ohatra koa amin'ny ACC mifangaro amin'ny fanontaniana ny ministre ny fitsarana eo ambanin'ny fahiny président de la république ihany koa dia aizao hoe zany mety ho fahaleovan-tena somary mifangaro be le fanontaniana ho fiainana tsiny fa raha tsorona angamba n'le tiany tenenina dia hoe possible mbola tokony anana anjara quota zany ve ny filoham-pirenena eo amin'ny fanendrena ny olona ao anatin'izany rafitra rehetrarehetra zany mba hahatonga an'ilay indépendance de justice. Miresaka indépendance de la justice moa ianao anatin'izay zay fanazavana omban'ny fanontaniana zay napetraky pastera zay fienitra fotsiny tiana hoe principe no hazavaiko hoe ny atao hoe fahaleovan-tena fitsarana moa zany dia tsy fitsabatsabahany mpanatateraka sy ny mpanao lalàna amin'ny asa-pitsarana zay ray fa ny singa faharoa manaraka an'izay ny fahaleovan-tena fitsarana ihany koa dia manambara hoe ny mpitsara mpamoaka didy dia mahaleo tena amin'izay didy avoakany araky ny lalàna. Ny fahatelo manaraka an'izay miresaka ny filan-kevitra ambony mpitsara ianao na ny conseil supérieur de la magistrature zay ny tenako moa nisy taona à l'époque ny fanambarana nataony colonel Patrick hoe ny tenako sy Mamoravatomanga no mpanino ty izy mpanao affectation mpitsara ao amin'ny CSM sisa io moa tsisy idirako fa azavaiko ny atao hoe filan-kevitra ambony mpitsara. Ao amin'ny filan-kevitra ambony mpitsara zany dia misy mpikambana eo amin'ny 40 voafidy izay ny mpitsara no mifidy azy. Misy olo tena ny fiarahamonim-pirenena na hoe représentant en société civile. Misy ny atao hoe mpikambana avy hatrany izy dia mpikambana no ny toerana misy anazy dia ireo lehibe procureur général ny cour suprême sy ny premier président cour suprême dia ohatr'izay zany firafitra ao anatiny filan-kevitra ambony mpitsara fa ny folohan'izy io dia ny filohan'ny repoblika ary ny tena moa voalany président ny SMM 2021-2022 nandray an'le asa tsy nindray tsy nindova tsy dia tiana le hoe iny foana no atao ho tatatatainy isan'andro tamin'izany fotoana nametraka mihitsy zay hoe stop hoe atsaharo ilay fitsabatsabahana amin'ny raharaham-pitsarana satria tamin'izany fotoana aloha nisy ny fahatsapana hoe tena misy ihany fambolana zavatra be da be mikasika le satria resaka misy resaka hoe kolikoly baiko sy sisa fa nisy ihany ny tena hoe fitsabahana ataon'ny fitondrana amin'ny raharaham-pitsarana dia eo zany tsika le atao anatin'le atao hoe fanavaozana ary zany zavatra zany no mbola ho avy ngamba ny anjaranay eo anivon'ny syndicats eo anivon'ny mpitsara ray manontolo manerana ny nosy hoe tokony efa fotoana hialana zany atao hoe filohan'ny repoblika no filohan'ny filan-kevitra ny mpitsara ary tadio tsika gasy tsika malagasy tsy voatery ao anatin'ny sehatra fitsarana ihany fa mbola mametraka foana tsika amin'le resaka le hoe hiérarchie na misy fotoana aza matetika amina fotoana tsy tokony hoe ametrahana ny atao hoe hiérarchie dia lasa hialokalofana le hiérarchie mety anaty fihetsaram-belatsia mety anaty tahotra dia ekena zay tiany zay hevena hoe ty ny lohany indrindra eto amin'ny tasin'ny fanjakana dia izay zavatra izay no mila hedivana ary izahay moa zany miandry hoe rovina ny torony eo anivon'ny système judiciaire malagasy no avy amin'ilay atao hoe ina moa zany azoko ilazana anazy hoe ametraka an'ireo singam-panavaozana ho an'io fitsarana malagasy io fa manaiky ny tenin'ny pastera le amin'le hoe raha ny zavatra hitan'ny sarababem-bahoaka eny ivelany dia tena hoe instrumentaliser lasa fitaovana ilay fitsarana zany amin'izay mampetipety an'izay mpanatateraka eo amin'ny fitondrana. Io moa tsy ho resahantsika angamba tsika tsy mahita ny tena hoe inona ny ankolisy mandeha entre samy lehibe any ambony any
fa matoa misy fomba fiteny zay hoe nitsikitsika tsy mandindy foana fa ao raha misy ny fimenomenona ny olona tsy voatery tamin'izao ihany fa na ny teo aloha ary misy ny zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy atao anatin'ny fitsarana. Dia izay ilay fahavononana raha voalan'ny fandroany moa nanao ny assemblée générale ny SMM de efa niteny ny tenako hoe miaraka tamin'ireo birao izay miaraka amiko hoe vonintsika ametrapetraka amolavola ho an'izay fanovana ho an'ny rafi-pitsarana rehetra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. De ny azoko tenenina aloha zany hatreto nisy taona asa ara-tadidinareo nanao publication zay hoe transition sa intérim fisoloterana sa teteza mita, de niteny aho hoe fanonganam-panjakana misy teto transition zany no tokony misy eto atao anatin'ity transition ity ve tsika ny roso amin'izay fanavaozana ny rafi-pitsaran'izay sa iandro hoe amin'ny fotoana ohatry ny ahoana satria efa bolana teo eo zay ny lasa. Ny azoko tenena angamba raha fiheziko aloha hoe araky ny teniko tany am-boalohany de hoe mbola tsy misy zavatra tena hoe azo tsapay tanana hoe io fa tena nisy ny fiovana tanteraka raha ho anay atao amin'ny fitsarana manokana. Izay ny fanontaniako manitsy hoe dépolitisation ny justice fahalalanao azy nareo mpitsara ao ve mbola misy ve tsy tena misy ve tsy efa tokony fa raha tokony io zay ny mpitsara tsy tokony ho mpikambana na de loin ou de près amin'antoko politika anankiray eo amin'ny lafin'le resaka conflit d'intérêt sa ve aontsika zany azo atao tsy fantatro fantana adaladala angamba nefa tiako mba aka ekry satria misy mantsy bon ataontsika hoe resaka ty ambadika foana moa io fanazanaty zany araky ny tenao matoa mitsikitsika mandidy ao raha ozy ianao zay de eo indrindra ny mampieritreritra hoe indraindray zany malaza be tamin'ny fotoan'andro hoe reto kotany HVM reto ry zalahy team reto any zalahy opposition reto any ao fitondrana de eo ampovoany eo am'izay zany le vahoaka ka tsy fantatro ny réalité an'izay en coulisse sy en vérité. Ahoana ny hevitrao? Resaka hoe politisation hoe fanaovana fitaovana angamba le instrumentalisation ihany no averiko ny fitsarana ny lalàna arakasa amin'ny fiampitsara aloha dia tsy mahazo manao politika mpitsara. Ny atao hoe tsy mahazo manao politika dia ilay misafilie amina antoko politika. Ny tsy fahazony manao politika moa zany hoe eo mbola débat ary ady hevitra be mipetraka satria ny droit civil et politique dia droit fondamental zany hoe zo fototra iny ary tsy gaga angamitsika betsaka nge misy mpitsara ny hoe lany député lasa député manana zo ihany ny tsy hoe ihany manana zo mpitsara fa io moa sur décision na hoe amin'ny alalan'ny fanapahana zay raisiny eo amin'ny CSM. Ka raha hoe resaka hoe mpitsara manao politika sy ny sisa tsika ilay lalàna fototra eto amin'ny tany sy fanjakana mihitsy no manome fahafahana ho an'ny mpitsara afaka milatsaka hofidiana izy amin'izay fifidianana be ny tanàna io na député io na filohan'ny repoblika io na sénateur io zoany no milatsaka amin'izany fa io question d'éthique na manao politika na tsy manao politika rehefa mipetraka ilay etika hoe rehefa any amin'ny fanaovana politika ianao la ny député sy ny sisa dia any ary tombon-dahany be ary zany raha misy mpitsara ohatra la ny député mijery ny moins sy ny plus rehetra amin'ny resaka système judiciaire eto Madagasikara ohatra ka mba isany manao ny tolo-dalàna ho fanavaozana sy ho fanatsarana ilay rafi-pitsarana eto Madagasikara. Tsy hitako inona moa no maharatsy an'izay. Miresaka quota ianao hoe reto olon'ny HVM dia ataovy an'izao fa tapaka izany pastera sa maheno nareo?
tapatapaka kely izy teo azafady. ao ve Ao. zay zany le teneniko hoe tsy haiko hoe atraiza moa izy teo ny tapaka Teo am'le hoe misy fanena quota. teo am'le resaka quota iny aloha pastera eto avy amaly amin'ny colonel Patrika hoe tsy misy idiran'ny SMM ny CSM, SMM tompo de syndicat ohatran'ireny syndicat rehetrarehetra reny. Raha ny teny colonel Patrika hoe imbitana miarakara vatomanga de mpanao ny affectation ampitsara ao asa tsy haiko ngamba hoe za ve ny andihy baiko an'Andriamatoa Andro Rajoelina izay filohan'ny CSM tamin'izany fotoana hoe ity ataovy procureur ary de ity ataovy procureur général tsisy idirako de ohatr'izay ny syndicat zany de sahala amin'ireny syndicat rehetra reny, tsotra be le izy. Ny asana syndicat de mitovy amin'ireny hoe ONG ny attribution sy ny sisa moa zany raha adiketo fikambanana tsotra fa eo amin'ny resaka socio juridico politika ny ara-tsosialy ny araky ny lalàna ary ny ara-pitsarana sy ny ara-politika eo amin'ny firenena ray de tafiditra ao anatin'ilay hoe groupe de pression ny syndicat mijery ny plus sy moins amin'ny zavatra tsy mety ao amin'ny tontolo n'ilay secteur misy azy. Ohatry ny anazy zao atao amin'ny fitsarana de miteny rehefa tsy misy zavatra afaka hoe tsy maintsy tenenina de ohatr'izay le izy. Fa le resaka quota resahanareo eto iny tsy miditra amin'izay mihitsy ny tenako hoe misy ve any hoe ohatra zany zao ohatra amintsika miteny zao zany ataoko exemple akaiky le izy zao hoe miova sata miova andrina miova ny fitondrana tsy hay moa izy ity mbola ny ataoko tsindry kely foana entre guillemets le hoe miova hoe transition ty sa intérim sy ny sisa de hoe mety ho avy koa ve hoe hovaina koa ve ny procureur ery sy ny procureur général ery sy ny sisa mety zay ve satria zay zavatra tsapan'izy teto amin'ny tany sy fanjakana teto hoe rehefa miova régime de hovaina daholo ny élément zay angamba ny mety misy singa kely mety atafidirana le ahiahanareo vahoaka ao anatin'le izy hoe lasa instrumentaliser lay fitsarana. Zay ngamba no afaka maliko an'ilay quota tiany pastera tenenina fa raha ny tokony ho izy raha ny lalana amin'ny fiain'le izy dia tsy misy resaka quota zany. Zany fa eo fa misy mamba CSM be da be eo raika amby roapolo isa zareo ny eo reo mandidy manapaka hoe zao indray satria mijery ny carrière ampitsara ny CSM de zay hidirany exécutif ankolisy any ambadika any za tsy mahafantatra tompoko ny aloha to de teneniko zay. Io namana Mostanina mbola miezaka zay mitady solution de izy nataoko tsy tafiditra izy fa mitady astuce atao amin'ity le plateforme ty de afaka miteny izy de filmer koatry zao de mino fa mariage ianao any nareo koa mety mahita ana miaraka eto zay mirahalahy zany ohatran'ny hoe manao anona iatsika menanao fitenenina Mostanina. tsy eno mbola vo hiteny izy mbola misy décalage kely. Oui, pasteur, misaotra na le fitenenana miarahaba. Tsy eny ve? Maheno zay ka. Maheno zay fa misy retard. Tonga de miteneny. Tsy maheno ve? Maheno tsara. Maheno zay fa misy retard le fa tonga de miteneny. Alefaso. Misy retard. Ny arabena i président-ny SMM moa tonga vahitsika eto androany tena miala tsiny amin'ny resaka olana teknika be dia be androany amin'ny tsinam-pozina. Miarahaba mipijery atsika rehetrarehetra nieno anareo ihany tamin'ny resaka anareo efa nandeha teo
aloha tohizantsika ihany le resaka satria nareo ohatra nefa niditra tany anatin'le resaka procédure moa nareo teo ianako fanotaninako tiako verenana kely président en tant que anao président ny SMM zany a tena isaorananao aloha e isaorananao ihany nahasany hiaraka aminay androany a ahoana za zany niverina am'le be resaka déontologie resaka déontologie sy principe ahoana ny fijeriny SMM ahoana ny fijeriny mpitsara eo amin'ny fanendrena aloha ny tiako resahana amin'ny fenandrena ny ramatoa ministra satria ohatra ny manana misy paradoxe institutionnel majeur misy olona ray zany efa désavoué par le syndicat misy sanction par la loi pénale de niverina avy tany tonga de izy mitondra le ohatrany hoe nommé en tant que ministre de la justice aiza ho aiza zany le principe de justice indépendance de la justice am'izany tsy misy conflit d'intérêt ve ao ahoana ny fomba fijeriny namanareo rehetrarehetra tsara am'izao alohany ny olona ny vahoaka ino hoe zany fitsarana madio sy mangarahara zany satria misy olona ohatrany hoe amboniny lalàna zany ahoana ny fanazavany syndicat zany fomba fijery zay alohan'ny za manohy fanontaniana hafa ya misy retard kely moa ny feotsika mety rehefa kelikely mositana vao maheno fa tonga dia omena ny vahintsika ny famalena ny fanontaniana tao ary to mahemby atsika ya mare ohatrany tsy mahita sarotsy ny amantsy pasitera za eto fa tsy maintsy ataoko miaraka eto sarinay rola de afaka miteny ianao so zany lay fandehany ary tsara tadidinareo angamba ny andro ny 24 oktobra de nisy publication natao ramatoa ministre fitsarana tamin'izay fotoan'izay hoe imbitana président ny SMM dia manao menasina grevy raha ho atao ministre fitsarana ny tenako nisy zay ary moa teraka polémique sy ny sisa ny anaty sotra be na tamin'ny premier mandat ako amin'ny maha-président ny SMM ana am'izao deuxième mandat zao ary voalany moa nisy iny ny assemblée générale atao aminay de nametraka foana ny tenako tsy ho anjaran'ny SMM mihitsy ny teny hoe irakoto na irabe na irasoa na iravao atao ministre fitsarana ary raha nisy moa ny intervention natao ramatoa ministra tamin'ny efa ray volana atao aririna zay tamin'ny joary ravoajanahary de efa nanazava izy hoe nisy ny malentendu tao anatin'ilay situation misy zara moa no ny teny ifanirisoany mantoriko taiza moa no nidirako ho birao tao amin'ny SMM raha tsy fony izy folohan'ny syndicat mpitsara teto Madagasikara tamin'izany fotoana c'était en 2016 tamin'ny taona 1994 za tsy miditra lalina araka ny fantaniny mositana teo hoe question ana déontologie sy ny sisa ny any teneniko de tsotra be ny olona izay manendry ny mpikambana tao amin'ny gouvernemanta any angamba no tsara hiantefan'ilay fanontaniana satria ny antony poste politika hoy aho tany ambolohany ny poste ny ministère ny fitsarana zay ny lalàna misy eto amintsika de izay tononony eo anivon'ny fitondrana mpanatanteraka no ministre ny fitsarana ary ny tenako nametraka an'izay foana rehefa mifampiresaka satria tsy afenanareo hoe ao no manontanytany hoe iza no atao ministra tsika sy ny sisa ny raha mbola misy olona ny afaka nyteny hoe ino rambitana président ny SMM nyteny hoe ihany natao ministra anay na ihany naza atao ministra de afaka miteny ngamba le olona hoe nanao an'izany ny tenako ny antony to de azavaiketo ary zava-dehibe
tsy ho an'ny SMM rehetra zany zavatra zany, fa ho an'ny syndika rehetra eto amin'ny tany sy fanjakana, mba hanana ny syndika hazon-damosina amin'ny fotoana ilana azy, fa tsy hoe andeha tatatata foana akory na iteny foana. Zao occasion zao tsika androany zao, fa mba tsy de tsara ny syndika zany hoe andeha tady CGR sy andeha tady CGR hoe aka poste politika, fa raha ny syndikan'ny magistrat de Madagasikara ohatra no andeha iteny hoe ianona no ataovy ministra anay, tsy misy zavatra tonga lafatra eto amin'ny tany sy ny fanjakana, ka raha izy zavatra ny kipaimpai na zavatra olana tokony hoe mba ahafahan'ilay syndika mijoro, nefa izy no nandeha hoe nanolo-kevitra sy nitaditady lalana gauche à droite hoe ty ataovy ministra fa iry azo atao ministra, de mamatotra n'ilay syndika izay, de zay no tsy mety. Fa ny anahy de tsotra le principe hoe tsy andraikitra ny syndikany andeha hiteny amin'ny exécutif, efa ao anatin'ilay zavatra andresan'ny mosy tana teo zany hoe ajaina le indépendance an'le justice, de tsy andeha hiteny amin'ny arena exécutif hoe ianona atao ministra anay na ianona atao an'izao. Io ny azavaiko aminareo mirahalahy sy ho antsika rehetra mpanaraka dia hoe na inona na manao ahoana na manao ahoana, zay aloha ny lalàna misy eto, sauf anga hoe isy ny fanovana sy ny fanavoazana ka tsy ho andraikitry ny any amin'ny ivon'ny filoham-pirenena ntsony no anonona izay sy anendry izay ministra fitsarana, zay zavatra hitako ihany moa hoe anatina tany tandalàna tany demokratika tsy lozika hoe tsy ny mpitondra, fa averiko le teniko hoe question d'éthique le izy ao anatin'le asa zay tandremana sy sahanina. Zay angamba tsy haiko hoe raha misy adiniko amin'le mikasika le fanontaniana. Ya tonga de teny aloha taraikiraiky ny feo vao tonga ny Amosi-tanina. Manao fanamarena kely ho anareo manao commentaire, misy ny teny hoe aza resahana raha matompo ministra, miala tsiny tompo fa raha raha fitsarana ty tsy maintsy voakasika izy ary misy resaka politika io, ka eto tsy misy fijerena arinantavana izy na izy manana ny indépendance-nay, zay tsy mana fitonganana amin'izaniza, ka ny atao hoe attaque personnelle ho an'le namana amin'ny teny eo de tsy miresaka tare zay na miresaka ny vie privéany, fa miresaka ny mikimaky eo anivon'ny fitondrana misy. Zany ny zavatra anankiray de ivrenako kely zay hoe misy namana ato mametraka fanontaniana hoe ministre Fanily Soerinay avy ihany no nanindraindra le resaka hoe capture d'état capture d'état zay nampiasain'ny mpitondra fanjakana teo aloha ny amin'ny fanjakana, zay misy ifandraisany amin'ny mpitsara satria ny instrumentaliser mpitsara ireo mpitondra teo aloha reo tamin'io capture d'état io, ary misy entité anankiray manaraka koa izay atao hoe groupe na mafia ao Madagasikara izay hitapoky hitam-pirenena fa mampiasa namanareo mpitsara sasatsasany. Eo zany fanontaniana mipetraka hoe ahoana no système hitanao sy hitan'ireo ekipanao ideconstruisena an'izay lien zay hoe misy olona tsy maty manota mafia ary tena misy io informel ao Madagasikara izay manao capture d'état ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministère fitsarana sy ny fitondram-panjakana, ka mahatonga ilay hery famoretana eo amin'ny fiainam-pirenena. Ahoana ny mety solution azo vana ve zany, sady hoe hipetraka fotsiny amin'ny hoe apetraka amin'ny conscience n'ilay mpitsara. Za mantsy manaraka ihany ny zava-misy ohatra ty ampitan-dranomasina ianao zany mino fa ianao koa mahita tsara nga Nicolas Sarkozy ohatra zao nanana problème izy tao a Frantsa, de nalaza be mihitsy hoe tena nifanandrona tamin'ny juge izy, ary nitaraina moa izy hoe lasa république des juges izy ao Frantsa, dia lasa ohatra nisy kakay kely araky ny fijerin'ny mpanarabaovao entre ny fikambanam-pitsara sy ny mpitondra tany, lasa extrême indray moa na ny Frantsay. De ny fanontaniana mipetraka zany tsy hoe zareo no alana tahaka, tsy any mihitsy le izy, fa ny fanontaniana mipetraka hoe na zareo indray zany lasa ny juge indray zany no manao la loi de la pluie et du beau temps, fa ny aty amintsika lasa ny juge indray no ampiasain'ny mpitsara sy ny avocat sy ny fa tsy ny juge rera azafady tompoko, ny rafi-pitsarana ampiasain'ireo mafia amin'ny resaka capture d'état reny
afera be dia be hitantsika zay nilazaina tamin'ny fitondrany Ngara Joelina iny, ary ianao moa efa nanatsidika an'izy dia soa ianao fa tsy niala an'izy ary isorinao be dia be ny fahasahinao hoe zay aby nanaovan'ny olona tondromolotra anao hoe ianao ve ozy izy mpitsara Ngara Vatomanga noho io le resaka capture d'état ataon'ny zara opérateur économique io. Zafady ho fa lava be. Tsy maninona moa tsara koa moa le vanontaniana zay rehefa hoe mba mazava sala amin'izay izy mikasika le resaka hoe capture d'état sy ny sisa teo ny ananga mba ataoko banky tokana pastera ny valiteny hoe vonona iova ve tsika, vonona andeha amin'ny fanavozana ve tsika, vao efa-bolana moa zay no lasa misy zavatra eto tokony hojerena akaiky satria raha mandinika ako sy mijery ny zava-misy eto amin'ny tany sy fanjakana dia lasa hifandimby hanao polisy voalahireto zany ny fitantanana nyty raharam-pireneny ity. Ny fanavaozana amiko ekeko ny tsy maty manota mila fanenjehana sy ny sisa, fa raha vao mipetraka ny deux poids deux mesures tsy misy zavatra tafavoaka izany eto. Miresaka capture d'état tsika hoe fehezina daholo zavatra eto sy zavatra eroa, misy farana zavatra rehetra pastera, misy farana zavatra rehetra, fa ireo olona ankehitriny izay mandrambo ny fahefana moa zany, manana ny fahefana eo amin'ilay volonté réelle zany no mbola tsy mazava amin'ny vahoaka hoe ahoana le fomba hitantanana le firenena, inona tsara le tena fanavaozana mila atao. Tsy resaka fitsarana ihany ny olana eto, tsy resaka fitsarana ihany ny olana eto, fa fitsarana moa zao no resahantsika eto amin'ny maha-président ny SMM ny tenako dia teteny aho hoe be da be ny zavatra mila avaozana. Tsy haiko moa rehefa kelikely eo tsika ho avy amin'ny antsipiriany hoe inona ny antony mahatonga n'ilay fimenomenona vahoaka amin'ny resaka kolikoly. Fa ity moa mbola hoe capture d'état dia ny anahy ny teniko tsotra sy mazava hoe hifandimby hanao polisy voalahireto ve tsika sa tena ho sa hoe na tamin'ny andron'iza na tamin'ny andron'iza dia hifamela sa mbola hifamony sy hifamely ankolaka sy mivantana eto. Zay zavatra izay no mila jerena. Fa io raha vao atao resaka kobakambava zay ny nisy fotoana na kivy ary tsy afeniko zany anginana, satria tonga amin'ny fitenina ilay izy hoe misy fotoana anginana, misy fotoana mandinika na dia ny fiarahamonina misy sisa kivy dia hoe aleo mangina. Fa ny antony nampatonga ny tena hoe amin'izao indray aloha miteny dia mbola manana indray mifoha indray le fanantenana hoe niova ny fitondrana, donc tokony hisy zavatra hiova zany. Fa tsy haiko aloha raha ho resahantsika tsipiriany capture d'état itsy capture d'état eroa zao sy procédure sy sisa, mety efa raha miresaka attaque personnelle le izy tsy dia tsara zany, zavatra tsy mety fa ilay volonté réelle ilay fahavononana mazava no ilaitsika zany ankehitriny dia mbola hoe vao efa-bolana ny lasa. Zay ao ve zay ya omeko any mositana indray fitenenina fa somary taraikiraiky moa ny feo vao tonga any aminy dia miandry kely tsika. Ny anareo henoko tsara fa ny anako midécalé tonga ny aminareo tsy fantako maninona. Ka le vidéo tia miray sur plateforme miray sur Facebook fa tsy maninona io fa tonga dia mitenena. Raha sy tombo kely ny zavatra ny resanao teo na manambinina dia
tsy hoe resaka fitsarana ihany satria raha rotona ny ianao ny eto a lasa indray ve tsy lasa fa mbola le taraiky le feo. ay le midekala tena décalé za feo zany za ndray ny lasa décalé fa mialatsiny a ye raha resaka fitsarana ozy atsika teo a resaka fitsarana le izy amiko satria andrandraina ianareo tsara zany fa soa ihany fa manana mpitsara atsika ao anatin'ny syndicat afaka miteny afaka mirahina miteny hoe misy zavatra tsy rary satria ohatrany efa very zany le malagasy tsisy olona ianteherana tsony raha ohatra ka misy atao hoe syndicat magistrature zay mijoro satria inona tenentsika ankoatra ny miaramila ny force de l'ordre na tonga am'izao olana be dia be zao a ny fitsarana ny tompona andraikitra voalohany resika ny HCC mpitsara ihany reo a anisan'ny ambonimbony a raha manoteny ianareo a mienanareo bebe kokoa ny olona toy izay a mpanao politika nefa ohatra ny mbola matahotra tsy mahasahy miteny ny ankamaroany isaorana moa manokana ianao a mahasahy miteny a fa raha ohatra ka organise tsara le izy a misy mahasahy miteny ohatra ny raisitsika exemple satria efa resanareo ihany resaka hoe perquisition teo mandrakity androany a tsy misy mpitsara na olona mpanao lalàna ray miteny hoe rariny sa tsy rariny zany militaire force militaire manao perquisition zany misy miresaka moa anatin'le izy hoe quelque tête ihany a militaire amin'izy fa misy fa miteny hoe milisy mbola tsy nahita proof moa tsika am'izany ray zany aiza hoaizany sécurité malagasy zany am'izany ohatra hoe tena lasa capture d'état zany za hoe fitaovana le fitsarana raha raisika exemple zavatra voatsela nandeha any États-Unis a manao ny ataony Trump a hatramin'io mampiasa an'le force AIS io a fa raha vao niteny ny cour suprême de niemotra ihany Trump na miresaka taxe douanière ny Trump miopapany de niteny ihany koa ny mpitsara cour suprême ana aux États-Unis am'izao hoe ok zay fa tsy azonao atao eto ny limite de lasa indray ao ve mbola ve paster atoka inana daholo ankamaroany lasa ohatr' zany le izy misy zavatra tsy arako kely le resa mostanina raha mba afaka verina kely hoe ay avereny kely hoe mostana azafady fa misy manao jonglage voalohany akory ka ay ok avery kely fa tena mialatsina am'izany olana technique be dia be zany raha ohatra ka hoy za hoe tsy miteny zany ianareo hatramin'ny voalohany ve eo le faraparany hatramin'ny voalohany ve tsy araky ny namana sa le taty amin'ny faraparany hoa de hoe ahoana zany ny andraikitra tokony raisinareo a mba hoe mba misy tsara na syndicat na ny mpanao lalàna mba miteny hoe
ahoana io zava-miseho amin'ny firenena io na resaka perquisition zany tsy ara-dalàna, na ireo miaramila ampiasaina hoe ahoana ny miaramila no ampiasain'ny ministera fitsarana no perquisition na dia tsy manana décision définitive ary ianareo mba miteny mba afantaran'olona manao balizy hoe tsy complice ianareo tsy miombon-kevitra amin'ny tsy fanaran-dalàna ianareo fa ireo mihitsy ny tsy te hieno, ireo mihitsy ny tsy te hanaraka zany lalàna zany mba ahafantarantsika hoe aiza ny ady mitondrantsika le izy rehefa tsy manaraka lalàna manko reo fantatsika ihany fa dernier recours tsy maintsy misy instance internationale io au moins zany mba misy namana gasy be dia be aty ivelany mba hivondrona hoe andao hitoriana amin'ny instance internationale satria efa hoe misy capture d'état io tena hoe utiliser zala ny administration sy ny fitsarana fa manana intérêt agir zany atsika au niveau international. Ya, somary lava moa le fanontaniana Mostane. Ny ahitsika kely aloha amin'le resaka vocable juridika, ny resaka mandat de perquisition dia ao anatin'ny atao hoe fepetra ny famotim-pitorana, izay le hoe mesure d'instruction amin'ny raharaham-pitsarana mandeha, fa tsy mbola misy resaka hoe décision définitive. Ny atao hoe décision définitive mantsy dia le hoe didiraikitra didiraikitra ino ahitsika kely ohatr'izay fa tsisy didiraikitra hoe tsy didiraikitra le hoe mandat de perquisition resaka hoe mesure d'instruction reny mamotim-pitorana hoe araky ny fisina fandikan-dalàna anankiray mety fitoriana efa mipetraka eny fitsarana. Mostane moa mbola tsy tafiditra teo raha efa tafaresaka kely an'izay izaho sy pasitera teo hoe Nitsindriky tsy le hoe amialatsiny tsy hoe manapaka teninao avy alao angomba aloha anazava kely fa manjary tapaka le fil d'idée monsieur Mostane. Ny olana fa le olana tanteraka le mandat de perquisition tiako resahana ka eo aza tapahanao aloha olana tanteraka le mandat de perquisition le fanazavana fa azoko le izy fa sady rehefa manao débat ohatr'izao moa zany dia mba ezahana koa le hoe mezaka kely mampianatra ao anatin'le izy ho any amin'le valiteny mihitsy moa ny tenako zany le hoe le resaka hoe olona manao an'le mandat de perquisition ianao moa mbola tsy teo fa efa nivaliko zay efa valiko tary ambony hoe tsy ny miaramila dia tsy officier de police judiciaire fa polisy na gendarme no officier de police judiciaire. Mahafaly zavatra be da be ngam'izay. Ny resaka hoe décision mivoaka momba an'ireny mandat de perquisition sy sisa ireny na za miteny aminareo tsy mbola manana preuve eto am-pelantanana hoe ty zao nisy mandat ty tsisy mandat fa reny tsika samy niarana hita teto amin'ny tambazotra hoe nisy andiana miaramila misarotava vao tsy ela voangana teo tao anatran'Andriamatoa prime ministre teo aloha Désiré Rakotoary John, dia angamba le izy ho raisiko amin'ny mety ho resaky Andriamatoa colonel Patrick hatramin'izany fotoana hoe secret défense no comment mety mbola izay ngamba, dia mety mbola tsy hoe mety fa izay le antony tenenako raha namalin'ny fanontanian'ny pasitera hoe les questions na volonté réelle le ilaitsika fa les questions na volonté réelle le ilaitsika hoe inona le tsy maintsy heveritsika anavaozana dia mbola ao anatin'izao fotoana tena ataontsika hoe terikely zao fa le izy mijeritsika dia mitazana dia misy zavatra marim-potitra fa kianitsika hoe ty kosa tsy mety, fa misy fotoana miteny misy fotoana tsy miteny. Ny any antony tsy teneniko dia teneniko ty hoe ny ministre fitsarana amin'izao fotoana tompoko dia président NSMM teo alohako ary manotoroko amafisiko foana manotoroko hoe taona nahitako hoe tena olona niady ny ministre fitsarana à l'époque lorsqu'il avait été notre président de notre SMM, tena niady izy. Dia eo amin'ny toerana izy amin'izao dia miandritsika hoe misy zavatra, tsy zavatra aro tanteraka zato isan-jato na tonga lafatra
olombelona tsika fa tsy anjely, dia mijerytsika aloha amin'izao fotoana izao. Tanazavaina antsika mpanaraka ny fandarana ihany fa tena sahirana dia sahirana be amin'ity live ity noho ny hoe tsy tafiditra plateforme anankiray daholo tsika fa plateforme anankiroa samihafa dia misy le décalage dia lasa tsy mifankahazo le feo ialana tsiny amintsika mpandray anjara ho an'ny namana ho an'ny président ny SMM sy ny namana Mostanina ary nareo mpanaraka ihany koa. Misy moa ato manao hoe tokony vakiana daholo fanontaniana rehetra, tsy possible mihitsy ny amakiana ny fanontaniana rehetra fa zay efa nomana ihany koa ary zay zavatra pertinent. Ny zavatra anankiray izay tiako apetraka araka ny efa nifampiresahantsika amin'ny rahalahy tamin'ny fanomanana président dia ny hoe anisany anankiray koa tsy ahaizan'ny olona ny mampisy ny kolokolo le eto Madagasikara dia ohatran'ny hoe ny ninana tao mihitsy tsy ahalalàn'le vahoaka ny zoany sy ny lalàna misy. Ohatra fotsiny zao ny lalàna amin'ny teny frantsay mazava ho azy na le lalàna incompréhensible ho an'ny sarambabé vahoaka ny mahatakatra azy, ary manaraka an'izay ihany koa sarotra ho an'ny olona ny mahazo an'le hevitry ny le ohatra karazana ina fraza zany le karazana terme teknika sy akoatran'ny hoe fampiarana ny lalàna zay ataonareo amin'ny SMM ve tsy tokony isy hoe karazana fandahara mpampianarana na fanentana tsy haiko ahafahanareo manabe ny vahoaka malagasy indrindrandrindra any ambanivohitra satria ny akabeazan'ny olana ara-pitsarana dia olana ara-fananantany ohatra ny fahalalan'ny olona aloha ny atao hoe zo fototra ny any ampita moa na dia ositsika hoe mandroso le mampandroso azy fantany ny lalàna aty zao tena ohatran'ny rano fisotro zany mitory zany tsy tokony izay aloha ny tanjona fa noho izy mahay lalàna dia hoe zany zavatra ataonao zany ozy izy penal zany zao tsy fantatry ny gasy zany zavatra ataonao azy zany zao dia zao ozy izy azoko enjehina ianao fa ny aty ara tsy mahalala koa hoe manana zo izy anenjika dia manana roatra ny mafia raha tekoa izay manana ny lalàna eo am-pelantanany dia tavela foana zany vahoaka ahoana no fanavaozana mety azonao aroso eo nivon'ny fitondram-panjakana ny ampahafantarana ny vahoaka ny zoany ao anatin'ny lalam-panjakana ny lalàna fitsarana zafady. Efa nresantsika sy pastera tokoa moa iny savaran'andro moa iny resaka iny fa eto amin'izay fanontaniana izay mihitsy moa le mba pitsopitsony kely mialatsiny raha mety hoe somary lavalava kely le fanazavana eto. Fomba fiteniko amin'ny fiteny Jatovo hoe matetika dia tsaka eny anivon'ny tambazotra serasera ny fitsarana ary matetika ny olona tsy mahalala raha miresaka hoe fitsarana dia tsy mahalala afa-tsy ny atao hoe mpitsara. Azavaiko mialoha aloha fa ny ao anatiny zany tontolom-pitsarana izany faravakely misy eo amin'ny valo eo ny atao hoe acteur de la justice hoe olona mentsehatra ao anatin'io tontolo fitsarana io. Ao ny mpitsara, mpirakitra rana, ny greffe, ny avokana, ny mpisolo vava, misy notaire koa na le mpanao tosoratra sy teny, misy ny ino ity izy ny expert le fanaovana expertise sy ny sisa reny moa zany ao ny agent d'affaires moa amin'ny toerana mbola tsy misy avocat sy ny sisa dia agent d'affaires no miasa azafady. Dia maheno ve nareo pastera? Ya maheno. Eo an-karazany fito valo eo reo zany miandraikitra ao anatin'ny atanatoam-pitsarana isan-karazany raha izay. Ny faharoa manaraka an'izay dia izao, ary ny tenako moa rehefa mba tafiditra ny anatin'ireny atelier atrikasa sy karazan-javatra maro niady amin'ny kolokolo sy sisa tamin'ny 2024 zao ny tena tafiditra tany anatin'ilay atao hoe point focal moa zany solon-tena ministera fitsarana tamin'ny famolavolana indray ny stratégie nationale de la lutte contre la corruption. Dia mamatrapatratra foana ny tena hoe mavesatra loatra sady mitarazoka re tompoko ireo paikady ampiarina eny anivon'ny fitsarana. Be da be ny manœuvre afaka lalovina zany ao anatin'ny texte raha hitentsika hoe code de procédure civile en matière na litige foncier sy ny sisa dia tena io ary io no tena mampatonga ny olona nomenomenina amin'ny resaka ady tany hoe kolokolo be tsy kolokolo be ro
le marina mihitsy ny teneninao pastera am'le hoe tsy fahaiza ny vahoaka malagasy ny paikadin-dalàna sy ny lalàna mifehan'ilay ady izay edivana sy le zavatra izay edivana. Ny zavatra teneniko foana matetika de ity hoe ny mpitsara raha mitsara de zay zavatra tonga eo ambany masony miaraka na mesure d'instruction mandeha manao fidinany fotony izy miaino eny am-potony ny toe-java-misy raha iresaka ady tantsika ino no amaritana ny didy izay avoakany. Misy antony daholo ny didy izay mivoaka fa tsy le mpitsara akory hoe te hampandresy an-drakoto hotakalona vola de resy rakoto na te de mandresy rakoto na te tsy maintsy atao resy rakoto de ho resy izy. Zay le olana eto Madagasikara. Tino mba fangatahako ho an'ny eo anivo ny solombavam-bahoaka, ny ao anivony fahefanam-panao lalàna moa zany raha atao banky tokana de zao. Misy an'ireo teneniko le tery aloha reo hoe mavesatra mitarazoka, procédure lente, procédure lourde, ny zavatra miato ho anivon'ny fitsarana. Fa io zany ny tokony hoe hojereny eo anivon'ny député io hoe inona amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy reny hoe inona no mahatsaratsara kokoa ny amahana zao olana misy raha iresaka ady tantsika ady tany eto Madagasikara zao, inona procédure maika indrindra mba tsy tarazoka ilay izy. Teny aminao pastera fa ady tany anankiray zany eto Madagasikara tena mahazo taona maro vao misy décision définitive mivoaka ary eo le olana mety efa maty mihitsy ary le olona miady de ny tarana indray avy eo no manohy de mitarazoka. Iny zany izay le anton'le hoe mba ialana kely ny resaka politika politisianina fa hoe tena hoe misy toropona député mihitsy mandinika an'le code de procédure civile ohatra hoe sy ny code foncier eto Madagasikara hoe inona ny tena mampatonga an'ity zavatra ity. Izahay na ty amin'ny syndicat ary mino maromarina fa na ny eo anivo ministère fitsarana tsy ho sakanao amin'izany satria rehefa mavesatra sy mitarazoka re procédure ao anelanelan'ireo matetika no idiran'ilay kolikoly na fiahiahina fisina kolikoly. Misy anie olona pastera teneniko anao fa tsy fahaiza no mamaky an'io didio de misy olona mahasamby teny anazy hoe resy ianao tsy indray mpandeha tsindroa no nataty an-tranoko na eny amin'ny profesako anatonan'ny olona de hoe resy zay présidente izy ty de fanareo eo tsy mahay mamaky an'ity tsy hainay ny dikan'io any amin'le teneninao mihitsy l izy. Zany hoe misy mesura goavana mila raisina zany na amin'ny ady heloka io na amin'ny ady madio io. Tsaingoha kely eto ampanidinana nahita an'lay commentaire teo mantsy zao hoe mba jereo momba ny resaka divorce. Tsy haiko aloha fa za pragmatika eto miresaka ny divorce tompoko eto Madagasikara tena mameny fitsarana raha mba fanadihadiana nataoko. Donc sao de mba efa fotoana ny divorce par consentement mutuel zao hoe efa irahana ohatran'ny any France mantsy divorce par consentement mutuel. Ny eto Madagasikara fisarahana mbola noho ny adosona divorce pour faute. Misy procédure goavana tsy maintsy ajay lepo tsara ao de zay no mampitarazoka alizy zavatra be da be ohatr' zany zany an'lay mila fanitsiny. Za teniko tany ambolohany angamba pastera de niteny tsotra sy mazava hoe tsy afaka hiteny tompoko satria tsy zany miandraikitra ny asan'ny mpitsara. Tsy afaka hiteny hoe tsy misy kolikoly ao amin'ny fitsarana. Niteny mihitsy tany hoe nitsikitsika tany amboloha hoe nitsikitsika tsy mandihy foana fa matoa ny olona memenina. Fa za kosa nefa de mahasamby teny arombako manana Andriamarika ary io ny tena olana goavana misy. Mba hitreretinao ny pastera hoe raha tsy diso raha mbola tsy miova ny tany tsy fahaiza mamaky teny sy manoratra eto amintsika nge raha tsy diso 66 65% izay ao le olana. Ny didy io tsy afaka hoe zay tian'le mpitsara no soratana hoe ohatr' zao fa tsy maintsy araky ny lalàna ny anoratana ny didy. Zavatra ohatr'izay zany no ilana an'ilay ino ty izy ilana an'ilay hoe ampidiriko an'izay resaka politika tsy politika politisianina mihitsy resaka hoe politika madio hoe anavoa tokoa ve tsika i Andro Rovina
Andro Roviana fa tsy tokony efa fotoana fanararoatra ve zao am'le izy. Zay zany ny fanampin'izay ny aty teneniko mety misy ho tezitra fa ty teneniko ty ny fitsarana tompoko représentant ny troisième pouvoir eto Madagasikara, zay le hoe pouvoir judiciaire. Ary io koa matetika no mahatonga lay hoe lasa instrumentalisé ny fitsarana satria ny antony tsotra be, tsy mipetraka lay atao hoe pouvoir judiciaire na amin'ny constitution 4e république io ary du juridictionnel ny soratany ao fa tsisy soratra. Ary amin'ny exécutif législatif mariany tsara hoe législatif exécutif fa ny anay hoe du juridictionnel raha oledy hoe du pouvoir judiciaire. Misy nuance be zany pasteur fa mety hoe misy ny tsy mahatatra an'izay, ny tsy fametrahana ny fitsarana amin'ny troisième pouvoir anazy eto Madagasikara ihany koa dia tadidio fa source-na zavatra azy malaise be da be na amin'ny resaka fonctionnement normal sy fonctionnement quotidien le fitsarana, na amin'ny resaka liaison politique ny hoe fifandraisany tsy maintsy misy zany, tsy miresaka politika politicienne eto fa miresaka le tena hoe politique c'est l'art de gouverner, et gouverner c'est prévoir. De io mila mipetraka io zavatra io hoe apetrao maizy azy am'izay ilay fahefanam-panao fahefanam-pitsara eto Madagasikara. Ke rehefa mipetraka kosa am'izay pasteur fa mbola mila rahana le zavatra be da be nazavaiko teo aloha teo hoe misy pitsopitsona procédure be da be tsy fantatry ny vahoaka any ka iny raha reseny amin'ny fitsarana izy no entiny andeha anaovana iny ty izy andeha anaratsiana n'ilay mpitsarana le fitsarana hoe be kolokolo be ao. Ny faharoa manaraka an'izay antony mbola namafisako an'le teneniko hoe tsy afaka hiteny mihitsy hoe tsisy kolokolo fitsarana satria maninona hiteny exemple anankiray akaiky aminao pasteur, misy vidéo caméra de surveillance ao amin'ny fitsaranao fa ao manodidina an'io tokotany io misy moa ny efa tratra, misy tena hoe manararoatra, tena manararoatra rabateur eto ny tiako tenenina le mpaniera manararoatra le vahoaka mijorojoro eo de manova insiste de boka ny didy avoakana mpitsara de tena maka vola manolona. Za zany ty hisintona ny sain'ny vahoaka hoe ramatoa ministra moa Rankabary tamin'ny 23 janvier rentrée solennelle anay de niteny mihitsy izy hoe marina fa asan'ny avocat ozy izy ny asana conseil na fanoloran-tsaina sy ny fiarovana fa tsy maintsy ezahana ampianarina ny olona ahalala n'ilay procédure satria ny tsy fahalalana no mitarika makany amin'ny fanaovana kolokolo matetika. De zay no antony na za moa zany ho an'ny tena araka izay takatry ny saiko sy afaka atoroko de tena ataoko hoe manoro olona maro moa mety misy manaraka ato hoe miezaka manao an'ilay hoe fanoroana arak'izay tokony arahan'le olona satria ary matetika ny olona manantona tsato misy mpitsara namana koa antony manantona efa tratrana misy olana ihany milaza fa mpitsara pasteur misy olona milaza fa greffier, misy olona mavita manao didy sandoka andeha andrahonan'olona angalana vola be da be zany zavatra zany. Ary nisy moa ny ady sy ny tololevana atao tamin'izany zavatra zany ary isaorana ny ahoana zany mpiara-mombon'antoka sisa ny antony hipetrahan'ireo resaka iny ty izy vidéo sy caméra de surveillance eo anivon'ny palais de justice eo anosy ny manodidina. Ary efa mba nahitam-bokany kely izy fa mbola tsy azo lazaina hoe nahavaolana 100 isan-jato. De miazo zany ny solution tsotra sy mazava de telo. Voalohany manentana anareo misolombavambahoaka satria nareo ary nareo inona marimarina tsy vitsy moa ny solombavambahoaka ihany koa anisany misolo vava ny vahoaka mifidy azy amin'ny resaka tsy fetezany zava-misy eo anivon'ny fitsarana, de ny eo anivon'ny ministera ny fitsarana, ny eo anivon'ny exécutif indrindrindrindra reo zany le solution telo hoe aleo jerena le point le teboka arak'le efa nazavaiko teo zay vonona.
afaka hoe tiany avaty aminay a, zao no mamety ny asa-pitsarana. Zay ngamba pasteur, mety lava be lisy fa miala tsiny akony. Ilaina zay ka omena nosy tany fitenena fa mandra-pahainoana anteteniko te da nararoatra ihany aho hoe eo indrindra no olana ngezabe ny mialatsiny moa fa tsy anana kavana raharam-pirenena zay mahita hoe manana kompétensy amin'izany fanoratana lalàna momba an'izany ve ny solombavambahoaka antsika reo izay tsy manana ny minimum na connaissance na lalàna akory a. Ny zavatra lazainao eto nefa ny monsieur le président dia tena teknika. Donc zany fanontaniana mipetraka hoe reo assistant parlementaire an'ireo ve tsy tokony olona mianatra lalàna ihany farafaratsiny no mba miassiste an'ireo député reo fa mifona fa any amintsika anie rehefa manana volamena sy gourmet eny amin'ny tanana sy peratra sy 4-4-8 dia azo fidiana député dia mpanao lalàna nefa ny tsy namaky lalàna mihitsy ny masony hatramin'izay naolona azy iny tsy ary siny a dia anankiray ihany koa ano midirany Pasteur, valikely vetivety aloha zay raha mba mety. Mikasika ny solombavambahoaka hoe manana capacité intellectuelle sy compétence ao amin'izay ve zareo andinika techniquement sy ny sisa mikasika ny resaka lalàna fanotsiana fanavaozana fanovana lalàna sy ny sisa sy ny sisa. Amiko manokana tsy voatery fa kosa ao a 200, 200 sa 200 ny député atsika be pahay lalàna ao, be pahay lalàna ao amin'ny ary tsy loazany zay hatramin'ny elaka hatramintsika miteny zao. Ny lalàna rehefa lanina manko tsy hoe lalàna ao amin'ny Mampikony ohatra na lalàna ao amin'ny Maindrano na lalàna ao amin'ny Meritsetosika fa lalàna ao amin'ny Madagasikara. Ary ny député atsika dia député de Madagasikara. Zany hoe ilay député rehetra zany na eto no mba angatahako hoe zay atao amin'ny syndicat de magistrat de Madagasikara ary inoko koa ny syndicat de greffier de Madagasikara satria samy ao ny ordre des avocats, ao ny chambre des notaires, chambre des huissiers sy sisa. Hoe inona ary zavatra ho ataontsika atsara ity rafi-pitsarana eto Madagasikara ity dia afaka hoe mamolavola an'le izy a, dia afaka mampifanolo-kevitra amin'ny député zany ao anatin'izay. Fa tsy voatery izy hoe ho arany zany na ho ainy le izy. Fatako hoe mbola somary manana endrika politika politisiana ilay élection législative ety amintsika hoe député mampanantena amboatra lalana sy amboatra tetezana na amboatra sekoly sy ohatroatra zany mizapara ny resaka siady moa iny efa an'zareo maleo tena. Dia eo le olana fa tsy dirako iny satria any amin'ny législatif iny. Fa ny ato amintsika ato amin'ny resaka judiciaire zany a any vahoaka rehetra zay manaraka moa tena misy ny zavatra be da be mila remina. Dia vonona zany ho amin'izay fanarenana zay. Ary meko ny mostanina angamba ny fitenenana fa lavalava ihany ny atao izay fa mandra-pahainoany. Tonga dia iresaka misy moa dia nisy fotoana nisy zavatra tsy voavaly ihany ny fanontanianako teo aloha satria niraisiko le exemple hoe aiza ho aiza ny syndicat ny magistrat satria raha nandray exemple hoe États-Unis ny Trump manao ny ataony hatramin'ny hoe manao resaka taxe miompapany taxe douanière reo ny cour suprême en États-Unis nanao rappel à l'ordre ny Trump dia misy limite ihany zany Trump. Fa ny ao amintsika sy ny tenentsika teo hoe ny syndicat magistrat zay andraindray any vahoaka amin'izao satria ankoatran'le force de l'ordre dia faharoa ny fitsarana. Raha ohatra ka todika amin'ny raharaham-pirenentsika manana ambara ve amin'ny resaka honnêteté intellectuelle zany dirana amin'izay hoe ianao ihany président ny teny hoe ao anatin'ny misy coup d'état fa tsy intérim
dia nefa androany misy décision be dia be mandeha ao amin'ny firenena dia ohatrany hoe mangina ihany le fitsarana tsy mamoaka hevitra satria efa tsisy anteherany intsony le vahoaka. Ny miaramila tsy miteny ny fitsarana tsy miteny hitantsika moa mpanao politika miandry toerana daholo ny ankamaroany ny assemblée moa efa resanareo teo manara-dreny rano fotsiny iza zany ny anteherany vahoaka androany ao amin'ny firenena. Ianareo koa mbola miteny hoe misy kolikoly ao, tsy afaka tsy teny hoe tsisy kolikoly. Eny, marina zany. Tia isan'ny anatra tao a Madagasikara zay isan'ny mahafantatra ny système judiciaire Madagasikara, fa raha tsy hoe misy volonté tsirairay indrindrandrindra ianareo manana andraikitra kely tsy mijoro mino fa tsy misy olona satsony satria izy ndrety hoe ny fitsarana nataon'ny fitondrana rehetrarehetra fitaovana foana. Matahotra ny olona iteny satria io rehefa misy raha matahory mandeha ny conseiller ministre miakatra plateau mbala masara ny endrika ny diaspora hoe efa tsy fantany hoe aty andafy zany ny misy lalàna ny atao hoe protège an'le lanceur d'alerte fa miteniteny foana le conseiller sorana moa izy miakatra plateau fa ao amin'ny système judiciaire zany raha ohatra ka mivoaka ihany le cas tiany zareo tenena hoe tandremo fa zay manesina fanjakana zay manao an'izao tongany dia ianareo ny manaiky atao fitaovany tsy hiaro mihitsy ny syndicat tsy zavatra ieterany vahoaka. Aiza ho aiza zany ny fijoroany zany syndicat ny magistrature amin'izany rehetrarehetra izay. Ohatrany hoe lava be koa ny fanotaninako zay fa zay ny amoako an'le hevitra. Valiko moa izy ka le malava be ale fantaniny mositana no mampatonga an'le misy adino mikasika an'le hoe aiza hoe zany syndicat na me exemple ianao mikasika ny États-Unis ny zavatra tsy hen'ny mositana koa hoe fa valiko dia tsotra be ny syndicat tsy organe manana pouvoir de décision. Zay moa zany no mila zavaina tsara. Ny syndicat anazy principalement zany ny asan'ny syndicat dia miaro ny tombotsoa mpikambana ao aminy. Mpikambana ao amin'ny SMM zao dia mpitsara miaro ny tombotsoa mpikambana ao aminy. Faharoa kosa nefany eo amin'ny resaka fiainam-pirenena, fiainam-pitsarana taloha 2023 2024 reny moa hitanareo nisy ny tsipalipalitra teny ny communiqué zay ataon'ny SMM. Fa ny resaka décision politique tsisy idiran'ny syndicat kosa angamba zany hoe izahay no andeha andidiny exécutif hoe zao atao na izao atao. Fa raha resaka expression en tant que citoyen malagasy dia afo zay. Ohatrana zao asumeko le izy nanao ny expression ka mikasika ny resaka situation tsika avant hoe il y a 4 mois hoe coup d'état dia coup d'état le izy fa tsisy resaka intérim zany dia hoe mbola vao efa-bolana ny lasa on peut encore retourner aloha mametraka tsara n'ilay transition en tant que tel. Iny zay ny atao hoe liberté fondamentale, droit fondamentaux, droit civil et politique zay. Fa resaka syndicat tsy hoe président ny SMM dia zay zavatra hoe andaotsika hitokona fa tsy mety non diso koa zay ary zay etika zay mila mba hapetraka fa tsy natao lalaovina politika politisiana ny syndicat ao anatin'le izy hoe satria tary trompe tratran'ny cour suprême dia aty misy zavatra mandeha koa ty Madagasikara dia ataovy koa zao non ny zavatra takinay amin'ny syndicat dia le zavatra efa nazavaiko taorian'ny fanontaniana izay napetraky pastera teo. Ny akoatr'izay zany za moa tsy miditra personnellement tamin'ny hoe fidiran'ny conseil ministre plateau sy ny sisa hoe mety hoe manao menasy andro diaspora hoe hosamborona sy ny sisa
ty monenany ataoko entre guillemets kely hoe nisy zavatra nandeha tany aloha tany avy any 4 mois de io misy zavatra miverina amin'izao fotoana zao question de relation privée an'le olona samy olona any fa ampidirana an'le fiainam-pirenena fa tsy haiko moa hoe inona no mety hoe olana samy zareo raha iresaka an'le resaka diaspora raha lamosy tanina fa iny anjaran zareo no manana zo izy nanao ny expression aneo anivon'ny ministera hoe zay ny zava-misy fa tsy izahay no hoe iandao nareo mamoaka décision RSMM dia ataovy non tsy mety zany ary tsika tany-tandalany ny mila ajaina le fitsipika le hoe amin'ny syndicat zany tsy mety le izy ohatran'izany tsy aveniko anareo tamin'ny fitondrana teo aloha de tody de avy de tonontonon'le ministra fotsiny tamin'izany fotoana hoe ianao de membre ny CT ato non aiza koa nisy président syndicat de lasa membre ny CT ana ministère de mikomide rehefa aveo misy zavatra tsy mety satria même pas 2 mois sa 3 mois après an'izay nitenena an'izay nisy zavatra tsy mety nataon'le ministra de iny zay le tokona tsy nety ny asa iny ohatr'izay le izy zany angambany atao hoe mba fahefana syndical kely anarany de mijery aloha tsika zao mandiniky tsika zao ny SMM misy ny fotoana tsy maintsy anaovana ny feedback sy ny sisa ifampiresahana ampy tsara hoe manaona sy manaona fa mijery tsika zao de mandiniky de ho hitanareo miandalana eny ihany ny fitohizan'ny toetra raha ya misy fanontaniana ty ho toy an'izay hoe fazaoko ny tsy haiko raha azoko ny fanontaniany Mostanina hoe hoe tsy manana fahefana mpanatanteraka ary tsy afaka manao tindry mazava ho azy ny fahefana mpanatanteraka tindry kely fotsiny aloha lasa le feo tindry kely fotsiny de vetivety Mostanina hoe le resaka hoe mamoaka avis zany na ka anao karazana ohatrany hoe lobbying ve zany tsy haiko ny filazany zany mbola mitady an'le terme exact mba ahafahana manazava an'le eritreritra angamba mety ho zay le tindreny fa mbola anazava azy angamba izy rehefa aveo fa miato de alefako ihany de aveo Mostanina miteny satria le décalage moa misy problème enana tsiny hoe fanontaniana mipetraka hoe tsy haiko hoe nareo SMM ve na fitambarana tenenao teo hoe misy ny fitambarany avocat ny greffier nareo tontolo fitsarana ve misy instance anankiray hitambaranareo ve tsy fantatro iny anaran'izany ka mety manana eritreritra hoe ty volavolakevitra ho fanavaozana fa tsy hoe ho fanarenana ny rafi-pitsarana zay atolotra ny proposition zany ny asan'ny député any orinany na je sais pas karazana ohatran'ny think tank nataonareo anoany ka azo atolotra satria mino fa nareo misy même manana ny hevitrareo mino fa ohatray koa ny avocat ohatray koa reo anareo mety misy ve zany sa mbola voaeritreritra ny iny fa misaotra betsaka de aloha mba ny alefako any amin'ny Mostanina aloha ny fitenenana président de aveo ana satria le décalage ty koa problème atsika be koa de lana tsindrendra iverena kely fotsiny teo raha lalina satria tsy hoe tsy azoko ny asan'ny syndicat azoko tsara ny asan'ny syndicat zay tokony hidefendre ny intérêt collectif na individuel membre ny magistrature fa nenahy koa tiako tondrana anazy tsy za tsy miteny aminareo koa hoe midinana nan-dalambe satria za anisany tsy manaiky zany hoe syndicat midina an-dalambe isan'andro zany na ty andafy io fa ny syndicat rehefa misy décision raisina kosa amin'ny firenena de mikasika ny fiainany olona eo ambany fifihezana ohatra hoe ny vahoaka zany tsaraina eo aminareo matetika izy nitenentsika teo hoe ny fitsarana atao fitaovana politika matetika tokony mba misy fotsiny hoe ny honnêteté intellectuelle ny ao anatin'ny syndicat teny hoe mba miteny mizava-misy mba miaro hoe ok zay fanovana tia andao ijoro hoe
aza ataonareo fitaovany ty anao an'izao ty izy ty ny domaine fiasanay a dao hoe misy zavatra tsy mety ianareo ihany mahafantatra hoe io kolokolo io tsy hijanona raha tsy manomboka avy anambony a zao ny atao a zay le teneniko teo hoe ny vahoaka malagasy a mitady olona mitady balizy mitady olona ianteherany mino a fa azonao ny tiako tenenina am'izany tsy miteny za hoe ny syndicat andehanao politika hibaiko any exécutif na fa raha mijery anareo amin'ny télévision TF1 LCI a misy syndicat ao a misy président association ao a afaka miteny izy mamoaka hevitra tsy de ny syndicat mo miaro hoe sao de misy affectation après ny hevitry ny ray le olona iny a de eo koa ohatrohatr'izay zany tiako atongavana fa tsy hoe andao hidana ny andalam-be andao nareo hibaiko exécutif fa ohatrany nataonao zao hoe hitako daholo ny commentaire an'le resanao a betsaka ny vahoaka faly satria ohatrany hoe nivoaka ny président ny syndicat ny teny hoe zao ny zava-misy eto amin'ny firenena ohatrany hoe ohatrany misy lumière kely zany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy tsy haiko asa azonao am'izany tiako hitenenina. Azoko lizy Mostanaka azoko fa ny antefany le tena valiteny koa anankiray a ho an'ilay mpanaraka antsika aloha ray a mety hiparitaka ihany arak'izay ho tratrany ihany moa ty zavatra ataonareo ty a ho an'izay rehetra manaraka satria misy olona tena indraindray diso fandraisany izy mikasika an'le atao hoe SMM de anararoatra kely raha lamostanina ao anatin'le izy mba hanazava kely am'tiako kely mariana farany a fa betsaka ihany koa ny olona manafangaro ny SMM amin'ny CSM de mba tiako tsindrina farafara kely zay hoe ny syndicat ny SMM syndicat de magistrat de Madagascar ny CSM institution mihitsy ny CSM anankiray a conseil supérieur de la magistrature ny filohan'ny repoblika no filohan'izy io a ministra ny filoha lefitra misy eo ampikambana raiky amby roapolo eo ao reo no mizere ny carrière de magistrat zay tsisy hitsabatsabahany ny SMM raha misy zavatra hitsabahany ny SMM angambany a tsy hitsabahany fa andraikitra tandrifo an'ny SMM moa zay hoe misy mpitsara miakatra conseil de discipline de ny SMM manana droit miaro an'le mpitsara devant io CSM io zay angamba ny liay mety misy ao anatiny misy koa ny fiaraha-miasa any anatin'ny fanatsarana ny tontolo fitsarana de miara-miasa ny syndicat lizany tena marina zahay mpitsara daholo ihany ao anatiny fa naparitaritaka ny tandrifina andraikitra samy manany azy fa zavatra ray a afaka anatsarana zavatra rehefa mipetraka ny fanajana ny fahaleovantena ny fitsarana eto Madagasikara rehefa tsy misy tsoa moa zany lay atao hoe fitsabatsabahany eo anivony mpanatanteraka na mpanao lalàna any amin'ny fitsarana izay ny irariana de irariana hoe ho tanteraka zany angamba azotsika atao tsara ny anantena fa tena hoe milamina lay fitsarana malagasy. Ya lampalava ihany zay fotoanantsika zay satry moa ny eto foana fa tsy nizovina ihany koa ny megany olona de arak'ilay teniko teo zay président hoe mandeha moa zao ny hoe concertation hoe consultation hoe fifampidiniany mety azo eritreretina ve ny isian'izany karazana ohatrany forum national ho anareo eo amin'ny tontolo fitsarana ka mba ahafahan'ny vahoaka mihitsy anome doléance ny am'izay maharary azy io zao tany an'tao resaka divorce io mialatsiny ama misy olona zay lasa manan-karena tsy fidy amin'io satria tsy mahalala an'izy izy le resaka tany zany hoe tiako tenena hoe raha possible ve nisiny zay hoe mba milancenao zay eo anivon'ireo mpiara-miasa aminao hoe karazana saiko concertation nationale zay filazana zany anao refontin'ny resaka fitsarana mihitsy de avy eo nareo no manome ny volavolan-kevitra makany amin'ny solombavambahoaka mba hisaraka tsara le andraikitra bien sûr de zareo araka ny teninao hoe marina zany
tsy atao anaty kitapo ray moa ny olona rehetra hoe mety misy olona ao mpahay lalàna de izy no hitarika an'izy fa mba miainga avy aty amin'ny fototra zany hoe le vahoaka marary mitondra fitarainany eo aminareo nareo manana an'izy koa de nareo indray avy eo no mamolavola hoe maninona moa raha foanany ty instance ty fa misy eo zao anisany tena lourdeur administratif zay tena mamparary ny foko mihitsy rehefa makao anosy misy le mpiara-miasa aminareo hoe oeto any porte zao tongany tsy mila mily afa any porte zao de olona efa antitra reny mpianakaviana efa tena zoky olona be misy miakapokapoka amin'ny tany maty mosary reraka nona mamely daholo zay mamely ny aty ambany fara mandrapatonga any ambony de faran'le olona tsy sa mamonjy fitsarana zany satria tongany azo izy de hoary ka eo zany hoe mba azo hoe miangaba mety nofinofo fa alefako eo an'le izy hoe manaroatra fisinareo ray aman-dreny ataoko hoe ray aman-dreny nareo satria mahalala ny lalàna azo eritreretina fe zany revigandrako zany amin'ny instance rehetrarehetra eo anivon'ny fitsarana aty amin'ny fara angamba pastera ndraisiko le to de valiko pour être franc direct aloha zany hoe tena pahitsina ny tenenako an'ity hoe misy taona tena kivy raha zay atelier fivorivoriana colloque manatỳ an'izay ny fanatanterahana tsy tena hoe efa lasa paradisy Madagasikara na teo amin'ny tontolo fananantany io na teo amin'ny tontolo fitsarana zany anisany mba nandray andraikitra mavitsy teo anivon'ny tontolo ny ady amin'ny kolokolotsika moa misy famatsim-bolan'ny PNUD izay raha tsy diso resaka stratégie nationale de la lutte contre la corruption nanantsika ny 2020-2025 zany à la durée de 5 ans de nandeha indray zao teo ny 2025-2030 ny fitsarana moa zany manana vision an'le stratégie nationale 2025-2035 dans 10 ans fa ny tena manahirana amin'izy impeccable be daholo ny théoriquement zavatra voasoratra anatin'ireny ilay document zany le document stratégique iny fa ny fanatanterahana an'io pastera zava-dehibe io zany mialatsiny amin'le fomba fiteny raha vao lasa vorovory pour rien foana zany le zavatra toy eto Madagasikara reto tsy ao amin'ny sehatra fitsarana iny de eto foana tsika fa hoe misy zavatra pragmatika hoe afaka atao ohatra le niteny eniko hoe ovay le code de procédure civile, code de procédure pénale, ny code foncier fa reny mampitarazo kararay eny fitsarana rehefa miovy io manaraka izay mpitsara de tanterahana araka ny tokony ho izy zavatra ohatry zany to de pragmatika ohatra teny kely fotsiny hoe maninona raha to de tsy asiana resaka appel tsony ohatra tsy voatery zany fa to de any amin'ny cassation ohatra ny ady anankiray maninona ohatra resaka resaka divorce maninona le divorce raha alefa amin'izay le hoe rehefa hisaraka le olona de aloha misaraka any fa avy eo le izy hoe le mpitsara mahazo loza lazaina hoe kolokolo sy ny sisa le izy ange le olona mila mandalo an'le atao hoe procédure de conciliation na hoe pakiady ny fampihavanany fa tsy hoe te hisaraka ary fitsarana de mirirariry eo de tsy maintsy miatrika mpitsara mpampanao fihavanana le olona de le ray tsy mety mipotra mihitsy atao daholo ny procédure manao an'iny procédure iny nefany mensuel hoe ao anaty mety any anatin'ny embolana 5 volana zay vao vita le hoe tsy ho avy mihitsy le olona zay vao mety misy décision raisiny PV de carence sy ny sisa zavatra ohatra zany izy pasteur de zany mampatonga ny olona miteny am'le resaka hoe kolokolo ao anatin'ny fitsarana fa ny zavatra tsotra ny ahy zany sady conseil omeko na ny eo anivon'ny exécutif na ny eo anivon'ny ministère fitsarana de tsotra be mino afa voatazona anaty borao daholo reny documentation nanaovana colloque atelier sy ny sisa misy ino ty izy misy document reny mipetraka ho an'ny fanjakana malagasy reny randraha tanterahana avy hatrany tsy zavatra ratsy ao anatin'ireny ny tena mba atao anatin'izy nahita le zao zany de zao zany de zao zany fa itsika zany anao forum zay nge pastera nisy taona efa nanao symposium efa nanao colloque national foncier teny hivaty eny MCC hivato tena hoe volam-panjakana lany tamin'izany volam-bahoaka fa ny any zay izy le fanatanterahana tsisy tsika zao be da be zao iresaka ady tantsika be da be ny olona memenina miresaka prescription acquisitive suspendu miato i ministre fananantany ve sy ministre fitsarana
Tsy haiko rehefa nisy taona ve izy efa nanambara hoe levé ve le notina suspension sa mbola tsy levé. Ny olona misy miteny hoe efa tokony efa levé le izy sisa. Zavatra ohatr' izany le hoe lente et lourde na hoe mitarazoka sy mavesatra. Dia ao anatin'ireny fotoana ireny nefa pastera teneniko anao, misy olona nge mavita mi-inventé pièce fausse. Fausse io pièce io a priori de mandeha ny ady madio. Raha tsy elaela tsy mahatsapa ny adversaire anankiray hoe tena osoko akoso ty fa zao zay indray vao mandeha ny adeloka. Amin'ny lalàna misy ny atao hoe le penalty le civil en l'état. Rehefa misy adeloka mandeha any ka misy ifandraisany amin'le ady madio de miato aloha ny ady madio. Zany tsy fantatry ny vahoaka zany. De iny miato iny eritreretinao hoe mety ato 3 taona, 4 taona, 5 taona iny raha zay indray vao osokafo nandeha avy eo. Tsy avy aminay mpitsara zany tompoko fa noho ny avy amin'ny lalàna sy ny ady mandeha. De zany mamongatra eritreritra fisiana kolikoly na mamokatra mihitsy hoe manokatra mihitsy hoe varavarana ho amina kolikoly eto Madagasikara. Zay zany izy amin'ny ankapobeny. Mahita kely hitsaingoka kely any pastera hoe solution omena fa blabla be sy ny sisa, adefitra moa sy debanina ataontsika teto. De amafisiko le solution teo hoe conseil nomeko na ho any amin'ny mpanatanteraka na ny atao ministera fitsarana manokana raha ho an'ny fitsarana aloha akoatran'izay mety ho eritreritray rehefa tonga izany fotoana ifampidiniana sy sisa, de hoe efa be da be ny document solution amin'ny fitsarana. Tsisy mampiasa. Le tsy haiko hoe inona no mety hoe difficulté sy sisa, za raha naniatrika an'le zava-misy sy sisa zany amin'ireny document sy ireny. Eo ny iverenako an'le hoe azo atao le politika zany matetika mety ho sakan'io zavatra io hoe tsy tanterahana anay aloha izy fa zao no tsy fantako. Fa rehefa tsika nge manana an'le zavatra reny de maninona no tsy ampiasaina le izy, hiandry inona tsika. Reny raha famatsim-bola tsy haiko zao reny hoe averina ve re sa tsy averina sa mety trosa-baben'ny malagasy tahaka ny teleferika sy ny sisa ve reny tsy fantatra. De mijaly le vahoaka. De zay zany no solution omeko hoe be da be ny dingany efa natao tanaty koloka tele sy ny sisa de misy restitution foana reny de misy resolution de reny no tokony alaina tsirairay. Tsy ilaina intsony angamba le ivovoa lava sasy de tanterahana le izy. D'accord. Ka amarana antsika de misy fangatahana ny aty fangatahana manokana. Zay moa solo tena vaoaka eto, zay tsy manana titre manokana. Bon, ao ny fikambanana hoe gardien de la révolution, fanorenana miabo. Tsy hainao rery fa hatrany amin'ny toeram-panomanana université lasa cimetière de projet, de thèse sy projet de loi zany ministère. Ministère en recherche, ministère en éducation supérieure, ministère de la justice. Tena marina misy tena tsika champion du monde amin'ny fanaovana atrikasa. Ary tian'ny olona misy fa mialatsiny moa teny hoe arokony volam-panjakana misy vola be eo, per diem, per noctem et compagnie sy ny sisa. Ka zay mba mangataka concrètement za zany tena tsotra be hoe azonay atao citoyen tsotra ve, zay ngamba zao le zavatra tsy misy, ny mandeha miconsulter anareo syndicat tsirairay avy reo, manana an'ireo ranky tsoratra ny amin'ireo lalàna matory ananaty arsivam-panjakanareo mba ho fongarinay sy ampatsiavinay ny mpanatanteraka, ny ministra rehetrarehetra zany hoe sy ny député hoe ahoana fa nisy fanapa-kevitra fanoraisina tamin'izao daty momba an'izao nefa ny micré azonay atao foana ny zay eto zao efa vonona mihitsy nanao karazana ohatra ny mpitondra teny na kabily sofina ny olona ra asa nanay fa sacerdoce ty mety ve zany satria salaminay zao sao tsy mahalala zany tenenao zany hoe efa misy zavatra be dehibe fa ao fa mila foazana fotsiny dia rehefa arak'izay anjaranay citoyen ngamba afaka manao zay ve zahay mba ahafahanao manao lakolosy ny mpitondra fa tsy hoe anenjika fotsiny ny olona hoe gros poisson sy sisa nefa ny lalàna ho an'ny vahoaka tsy mahakasika ny vahoaka ray manontolo tsy kitihana fa lasa populisme politika no atao anatin'le fitsarana fa tsy ilay raharaha makarary ny olona andavanandro hoe divorce, mpananatany sy ny sisa. Zay zany mba ohatrany hoe mba fanontaniana hoe azo atao ve zany sa hoe tsy manana droit manontany an'izany zay citoyen any aminareo fikambana be ny mpitsara. Zay ngamba ny fanontaniako farany de rehefa vita ny aty de omeko any Mositana koa ny teny famaranana rehefa amarina i président. Ya. Oui, pasteur. Raha ny amiko manokana moa zany
Iresaka zao tsika le hoe colloque national français zavatra tsy takonana fiainana nge zany. Raha tsy diso aho tokony anatin'ireny réseau internet anaty Google sy ny sisa ireny mety possible, misy possibilité tokony afaka iretirena téléchargena an'ilay ino ty izy, mety hoe miteny eto angamba zao vao au courant zay ianao pasteur, raha tsika moa afaka mifampiresaka eo foana tsy problème zany hijereko an'ilay documentation ianao satria za anisan'ny niatrika ny colloque national français ohatra, resaka stratégie nationale koa toraka sady amin'ny kolokolo nge tsy adiny olombitsy e, adiny firenena mihitsy le izy e, tsy hitako hoe inona ary concertation nationale tena enjana za anisan'ny nanatrika moa dia tena teneniko zany hoe tena natety a Madagasikara ny tompon'andraikitra rehetrarehetra nanao an'io zavatra io ary misy fehi-kevitra tokony efa mivoaka any a, dia ifampijerena hoe ahoana raha hoe fa izay moa ny avaty amin'ny SMM moa zany satria vao miresaka kolokolo moa dia fitsarana no vao resaka voaloha dia normal ny tena raha naharaka sy nahafantatra an'izay toe-java-misy zay, dia zay ngamba no afaka avaloko amin'ny pasteur an'izay. Ena re, mostanina ngambany dia marana tsika fa lava be. Anteny tsika fa taraiky. Any anaty zany dia misaotra anao rahalahy nasay mijoro tonga amin'ny zao invitation izao mbola mankahery anao ihany a, mankahery anao amin'ny ady ao anatin'ny zany tontolon'ny fitsarana zay a, masay ihany mijoro ary mankasitraka ny vitanao, hitanay a be dia be ny olona manaraka anao koa hitanay a, dia miara-misalahy eo tsika e, mbola vonona zay fanometanana koa amin'izany a, raha misy zavatra azo iarahana dia iarahana zay, dia mankasitraka ny mpijery fa fantatra hoe fa lavalava ny androany eo koa moa ny olana teknika tsy afaka hivalapatra noho izay tsika. Ya. Dia velomana daholo dia mankasitraka. Ya, misaotra tompoko asa ary misy teny farany ataon'ny président amin'ity takariva ity. Ie, angataka teny kely farany moa pasteur, misaotra betsaka ny anareo mirahalahy mianaka moa zany a nanasa ao amin'ity fandaharana androany ity, dia mankasitraka ny faharoa misaotra anareo izay mpanaraka, sady eo ampamakiana le commentaire raisina ny kiana ahitsy ny mety heverina fa tsy maintsy zavatra ahitsy moa zany a, araka ny fangatahanareo ao anatin'ireo commentaire reo hoe araka izay tandrifina andraikitra filohan'ny SMM ihany tena ihany koa, fa ny ahy mba fangatahako ho antsika rehetra izay mpikirakira tambazotra dia hoe aza dia maika ino na anaiky resaka mety hoe affirmation gratuite na ohatr'izany momba ny resaka procédure mandeha eny amin'ny fitsarana sy ny sisa. Za tsy mampaninona anao ana manokana hoe raha mbola takatry ny saiko sy afaka hatreo amin'ny fatrany sy ny fetrany ny zavatra afaka atoro satria mba tsy handeha hanitsakitsahana ny asam-pisolo vava sy ny sisa, fa raha mbola ao anatin'ny atao hoe zon'le olona tokony halalany zao a, ka ao anatin'ny fahalalako sy ny taratry ny fahalalako a, jato sarotiny a, io moa ny anarako efa tsy mioviny a, dia afaka izay le fanampiana e, afaka mifanorotsika, afaka mifampianatra ao anatin'le zavatra azo atao satria araka ny teniko tany am-boalohany hoe ao anatin'io tsy fahatakarana, tsy fahaizana, tsy fahalalana manakatra ny mpakiadin-dalàna sy ny andinin-dalàna matetika no ivoahan'ny ho fisiana kolokolo sy ny sisa, fa rehefa mazava ilay fifampiresana sy fanazavana ny toe-java-misy satria dia rehefa mazava izay dia minso matoko fa hoe efa singa anankiray mba entina ho any amin'ny fifampahaizana miaino zany amin'ity tontolo sy ny sehatra ny fitsarana ity, dia mbola mamerina sy ny fankasitrahana ho antsika rehetrarehetra samy io tahin'Andriamanitra daholo tompoko. Misaotra président ny ty takariva ity satria tsara fantatrareo moa fa izy dia
mbola teny an-tsaha izy teo nisy avandram-beo ny tany Mieritseatosika tany so nanahoana ny fambolena fa ino fa mba afaka mba nanao zay na fa de zany hoe tena atao anatin'ny asa aman-draharaha izy no niazakazaka namonjy antsika eto ka isaorana azy be dia be ny fandavantenany amin'ity alina ity ifonana be dia be amintsika mpanaraka ny pejy ny olana ara-teknika satria indraindray moa mety ny teknôlôjia indraindray tsy mety fa tsy olaka le izy fa raiso amin'le mipanahy eo izay vita tsika tandroany dia mirary soanao vita soa amin'ny andraikitra misaotra betsaka amin'ny fanekenao sahady ny fangatahako manokana teo hoe andondom-baravarana matetika any zahay amin'ity raharaha fitsarana ity satria anisan'ny andraikitra ny raisinay eo anivon'ny vahoaka zay hiady ho an'ny vahoaka dia ampianatra satria matoa ny teny teo hoe ny olona tsy mahalala ny zoany anisan'ny antom-pisian'ny gardien de la révolution dia ny hoe gardien ny droit et liberté ny olona anatin'ny antom-pisianay zany ka atao ahoana moa no gardien raha tsy mampafantatra aloha hoe zao daholo anie ny lalàna zao daholo anie ny zoanareo hoe dia mba tsy soararaotin'ny olona araka le teny teo fa mirary soa dia misaotra ny mostanina koa iarana tsiny mostanina raha mety tsy afaka ny nirindra tsara ny tandroany fa nanao effort izy mbola nijanona teo dia manome fotoananareo amin'ny herin'ny tozao indray amin'ny ora mahazatra raha sitrapon'Andriamanitra mety misy vahiny hafa indray tsy ampozina vitantsika io arakaraky ny toetra raha-pirenena zany. Misaotra betsaka président. Makasitraka atsika tsy avandra be fotsiny ilay izy fa avandra kelikely. Eny ary eny tompoko misaotra tompoko.